Miarabantsika namana malala faly de faly ny fo amampanahy mifankahita amintsika miaraka amintsika amin'izao fandarana izao fankatoavana hatrany loha hevitra maninona moa no miodikodina eo mifototra tsy miala eo mihitsy loha hevitra fa nandritra ny herinandro vitsivitsy zay satria tian'Andriamanitra ho zaza endry isika zanaka mpakato ary tian'Andriamanitra ho tsara fiainana tsara fiandohana tsara fiainana ary ho tsara fiefara fankatoavana valisoa eo no eo sy ho mandrakizay tsara ane ty fankatoavana ity namane tena tsara mitondra valisoa mitondra tombontsoa zany Deutéronomie 1:7-8 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ko alatsao amin'ny fonareo sy eo amin'ny fananareo zao teny izao ary fehezo famantarana eo amin'ny tananareo ka aoka ho fefahampahatserovana eo amin'ny andronareo inona moa zany teny izany lehilalan'Andriamanitra ny baiko hatramin'ny fotoana nanalan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egypta eny an-dalana eo amin'ny Kanana dia izao fiainam-pakatoavana no takian'Andriamanitra nandritra ny fotoana ny alany tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana dia takiana ny fiainam-pakatoavana ary tombontsoa izy io satria raha vao mivily dia fahavalo raha vao miemotra dia miverina any Egypta noho izany dia tsy maintsy manaraka ny taridalana izay hitondran'Andriamanitra an'ireo zanak'Israely ireo tombontsoa eo no eo ary tombontsoa mandrakizay tokony ho voasokotra voasoratra ao am-potsika ny lalàn'Andriamanitra omen'Andriamanitra toromarika mazava ny vahoakan'Andriamanitra fa iny ary ankehitriny koa dia omen'Andriamanitra toromarika mazava amin'izao andro farany izao fadio ny mandeha amin'ny sitrapontsika eo amin'ny fiainam-pivavahana sy ny fiainana maha-kristianina Andriamanitra dia manana taridalana amin'ny tsipirian-javatra mihitsy voasoratra ao daholy ny lafim-piainana rehetra ny zavatra ataonao ny asa fivelomanao ny fiteny tokony ataonao ny sakafo tokony hoanao ny fitafiana tokony hanaovanao ny firavaka tokony hiravahanao ny andro tokony hivavahanao ny zavatra rehetra tokony atao raha mpiasa birao ianao manana taridalana amin'izany Andriamanitra arao zany raha mpanao raharaham-barotra ianao manana taridalana amin'izany Andriamanitra ary mipetrapetraka tsara mihitsy azo jerena izany ho an'ny hira ny fideranan'Andriamanitra misy taridalana ho amin'izany mba tsy hanaovanao hira arak'izay sitraponao sy tianao izay manala baraka an'Andriamanitra valisoa eo no eo ary valisoa mandrakizay mitahantsika olombelon'Andriamanitra mba hahafahantsika mamerina amin'Andriamanitra izay zavatra manome fifaliana an'Andriamanitra tsy maintsy mandinika isika izay nisoratan'Andriamanitra mba hizorantsika aoka tsy ho sasaratsy isika eo amin'ny fiainam-pivavahana fiainana maha-kristianina ary namana dia aleo terisaina toy izay sasaratsy ny sasaratsy dia miezaka andeha amin'ny herin'ny teny amin'ireo fomba mampanao izay tsy eken'Andriamanitra kanefa dia mety ho hamarin'ny fisainany maha-olombelona izany indraindray dia entin'ny tompo amin'ny lalana tsy fantatsika isika mba hizahana toetra itsika ity zao tontolo zao ity no nomen'Andriamanitra antsika mba hizahana toetra antsika mahatoky amin'ny fitakian'Andriamanitra ve isika nambarany amintsika ny sitrapony ry namana ny tokony ataontsika zany zao dia tsotra ihany mangataka ny taridalana avy amin'Andriamanitra isaky ny indray mandingana mba tsy handeha araka ny sitrapontsika tombontsoa antsika any amin'ny Isaia 8:7-7 hatramin'ny 9:40 mahakasika ny sabata ny resaka raha miara mitongotra ao amin'ny sabata ianao dia ka tsy manao izay tianao atao fa any amin'ny andininy farany dia izy hoe hiravoravo amin'ny Jehova ianao ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao fa ny vavan'i Jehova no efa miteny asandratro amin'ny havoana amin'ny tany ianao ina moa dikan'izany ho tahina eto tany ny mpianatra dia ho tahina ny mpiasa dia ho tahina asandratro amin'ny havoana ny tany ianao ary ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao inona moa ilay lovan'i Jakoba tany Kanana tondra dronono sy tantely amin'izao fotoana izao inona ny heviny
fiainana mandrakizay sady voatay eto ambonin'ny tany azo antoka ny famonjena fankatoavana tsy ambaratelon'ny fitahiana ivavaka isika saotranao tombo tsara fa mavesa-danja ny afatra ampitainao aminay tianay ny ankatoanao Andriamanitra mba ho voatany fiainana eto ary ho voatahatra any amin'ny mandrakizay tanterao aminay izany fa izany no fanirinay amin'ny anaranao Jesosy Tompo amen.